Amaranantsika ny tolon'ny baolina kitra dia ho any amin'ireo skajy zandrintsika tsy mitraha mitombo eto amintsika ny sekolin'ny baolina kitra amin'izao fotoana izao tafajoro indray ary araka izany ny Étoile Bleue ny FC Tsamasinina izay sekolin'ny baolina kitra mivoaka kely ivelana Antananarivo izy ity efa taona 2024 izy ireo no tafajoro kanefa amin'izao fotoana izao dia tafajoro ara-dalàna ara-panjakana izany ity sekolin'ny baolina kitra ity tanjon'izy ireo moa ny anangana club division voalohany. Tsy mitsahatra mitombo amin'izao fotoana izao ireo tsara sitrapo makafy ny taranja baolina kitra manangana sekolin'ny baolina kitra mba hitaizana ny zaza malagasy. Efa tamin'ny taona 2024 no niforona ny club-ny Étoile Bleue FC eny Tsamasinina Itosy eny. Nitaiza sy nampianatra ny baolina kitra ireo zaza madinika. Ankehitriny dia tafajoro ara-panjakana ity club ity ary rosolandalina koa amin'izany fampianarana ny baolina kitra izany. Ny ananganana an'ilay sekolin'ny baolina kitra moa ety amin'ny faritra Tsamasinina zany dia hita hoe tety ny tena ny lehibe, tety koa ny tena ny kely. Ka raha tamin'izay mbola kely zany dia mba nanana etaetany zany hoe raha mba misy sekoly baolina kitra mitrangana eto Tsamasinina dia mba anisan'ny faly zay. Ka rehefa lehibe moa ny tena ka mba afaka nanana fahafahana manao amin'izay dia izao tapa-kevitra izao anangana an'ity sekolin'ny baolina kitra Étoile Bleue FC ity eto Tsamasinina. Ny rehetra zany manana tanjona matoa manokatra izay sekolin'ny baolina kitra izay ho anareo inona zany ny tena tanjona kendrena? Ny tanjona kendrena moa zany amin'ny ty fananganana an'ity sekoly ity zany dia ny mba hitaizana an'ireo zaza malagasy ampiroboroboana ihany koa ny baolina kitra eto Madagasikara indrindrandrindra nitaizana an'ireo zaza sy ankizy marobe sy tanora eto amin'ny faritra Ambohidrabeto enina dia ny avy any amin'ny hafa ihany koa raha tsy maninona zany satria eto Madagasikara daholo zany dia izay zany tsy nisafidiny tsy hanavaka mihitsy fa ny laharam-pahamehana aloha hoe voalohan-daharana dia ny eto amin'ny faritra Ambohidrabeto zany no siblena voalohany satria ny faritra rehetra dia efa misy école de foot daholo ka tsy ho diso anjara ohatr'izany koa ny eto amin'ny faritra Ambohidrabeto dia izay mahatonga anay manangana an'ity. Aiza ho aiza ny hoenti-manana zany hoe ahoana ny fomba fanodonana ny sekolin'ny baolina kitra zany? Ny fomba fanodonana ny sekolin'ny baolina kitra moa dia mafimafy ihany satria hitanao fa antsika ety amin'ny tany andalam-pandrosoana sady sahirana kanefa izay indrindra no mampatonga ny tena mba manolo tena zany amin'ilay fananganana an'ity école ity satria ity dia tsy vita mivava fa dia manahirana tokoa ny resaka ara-bola indrindrandrindra. Ao moa zany ny mpikambana rehetrarehetra zany mandray anjara mifanohana ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fanodonana an'ity dia indrindra moa ny tenako izay président zany tena mandray anjara lehibe dia lehibe tokoa ao anatin'ilay izy. Ny tena koa moa mba mpandraraha manana ny fahafahana amin'izay dia sady manohana ny tanora no manohana ny ety an-tanàna zany. Misy fandraisana anjara ny mpianatra ve zany? Misy ny fandraisana anjara ny mpianatra ka mandoa ekolazy ny mpianatra atao mirary zany satria hitanao fa sahirana ny malagasy ka sarotra ny anome enta-mavesatra ho an'ireo mpianatra ireo fa misy fandraisana anjara mba ho anaraka norme tsara zany le izy fa tsy sortie bananaka entrée libre fa mba misy lalàna ny fihetsara mametraka an'izay fivoahan'ny joueur sy ny fanazara-tena ho anazy izay. Manodidina ny 20 eo amin'izao fotoana izao ny mpilalao Beazina ao amin'ny Étoile Bleue FC Tsamasinina izay manana ny sokajy U10, U13, U15, U17, U20. Ny voalohany aloha zany dia fitazana ara-tsaina ahafahana mifatoka tsara anatin'ilay lalao baolina kitra ary arakaraka ny sokajy izay misy azy no hanomezana fampifanana azy hanaraka ny lama maneran-tany satria izay no tsy ampy amintsika raha ao anatin'ny baolina kitra ary indrindraindrindra fitaizana ara-panahy fa raha tsy tafaraka ireo ny ara-batana ny ara-panahy dia zava-poana ihany ny ezaka tokony atao satria raha ankizy madididitra na sarotra fihezina dia tsy ho tafita mihitsy ny zavatra tiana ampitaina amin'ilay ankizy izay no imasoana ao anatin'ity sekolin'ny baolina kitra eto Ambohidrabeto ity.
isan'ny ankizy mianatra ny baolina kitra eo amin'ny Étoile Bleue FC i Nomena zay manofy ny lasa mpilalao matianina any Orinany. Ny baolina kitra zany mahafinaritra anazy iny mba tiako raha ny tarananay zany dia baolina kitra daoly ny aloha dia mamety zareo dia mba mivalaoko. Mieritreritra andeha aiza zany amin'le baolina kitra milalao fotsiny ve sa manana tanjona hafa mihitsy? Manana tanjona mihitsy mba ho tafito ohatrany mpanao baolina malaza zany. Iza zao mpanao baolina malaza hoe mba tsiriritinao ny fomba filalaony? Jérôme Boateng, défense match reny zako défense plaque dia reny mba tsiririto. Tanjona Andriamatora Kotoarso Joseph lohan'ny club ny anangana ny ekipa division voalohany mba horeharehan'ny baolina kitra avy amin'iny fahatry Itosy sy Tsahamasina iny. Eo ihany koa ny fampisehoana ny fahaizan'ireo ankizy zanak'olona sahirana kanefa dia mana talenta eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay.